Ao anatin'ny herinandron'ny fianakaviantsika, androany dia ny sekoly alahady, ny sampatia ary ny fikambanany dekona sy ny olona no tokony anjara. Isaorantsika Andriamanitra no nanomezan'ny mpanompony dia ny mpitandrina rakoto nandrasana tolotra izay mpitandrina ao amin'ny FJKM Ambavady Mitafo. Izy no amelabelatra ny loha hevitra hoe tanora manorina ny hoaviny amin'ny soratra masina. Sorandrina pastera ny amin'ny fahatongavanao sy ny ankohonanao amin'izao takariva izao. Tsy nanakana anao ny andro ratsy ny zavatra maro samihafa izay mpamitona tamin'ity andro ity, fa dia isaorantsika Andriamanitra ary isaora manokana anao. Fanamasina aneo aminao mandrakariva. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra, ampitomboana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Iarahantsika mamaky eo amin'ny mpitsanganana ny Salamo 8:100. Salamo 8:100 ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny 9. Ary tsy mipetraka tsika raha tsy vita ny vavaka. Amin'ny anaran'ny Tompo. Inona no iarovan'ny zatovo ny lalakaliany tsy ho voaloto, ny fitandremana ny teninao, tamin'ny foko rehetra no nitadiavako anao. Aza vela hidinao aho, anto-poko ny iraketako ny teninao, fa tsy anontako aminao. Isaorana ane ianao Jehovah, ampianaro ihany didinao. Ny molotro no nentiko milaza ny fitsipika rehetra naloko ny vavanao. Ny lalan'ny teny vavolombelonao ny faliako, tahaka ny faliako amin'ny arena rehetra. Didinao no saintsaingo, ary hodinihiko ny lalanao, ny didinao no iravoravoko, tsy ho adinoiko ny teninao. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra iray, zanaka fanahy masina, raha mbola nahatratra izao fotoana izao, iarahanay manandratra sy midery ary manome voninahitra ny anaranao eto amin'ny tempolinao masina. Misaotra noho ny nanomezanao fotoana iarahanay izao takariva izao amin'ny fampianarana ho an'ny tanora mba tsy hivoana amin'ny teninao ny androny rehetra, ary mitondram-bavaka manokana ny mpanomponao mba tsy hiteny afa-tsy ny sitraponao. Mitondram-bavaka ny mpianakavy finoana tongeto mba hahiany tsara ary ampiatra izany eo amin'ny fiainany andavanandro. Mangataka ny famelana avy aminao izahay rehetra noho ny tsy fahataterahanay, ary ny ranao soa Jesosy Kristy no angatahanay mba hanadio anay. Ny fanahy masina anie hirotsaka aminay rehetra mandritra izao fotoana izao. Amin'ny aran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Vavaka isika. Raha eo misaotra anao izay fa menao ny fotoana izay atongavana eto amin'ity tranonao ity, na dia ny famafao teo amin'ny fiainanay ary ny faratsiany ny toetrandro, dia tsapanay tokoa fa ny tananao no mitantana ary ny sitraponao no tsy hanafoana ny fotoana izay hifandraisana aminao, hifampizarana aminao, indrindra ny amin'ny fifampizarana izay fahalalana kely tokony ho fantatra. Fantatray tokoa fa foana ny finoana raha tsy misy fahalalana. Dia mangataka ny fanahy masina izay hitarika anay mba andraisanay fahalalana avy amin'ny teninao. Dia ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina mpampianatra anay no hitarika anay tsirairay avy, andraisanay ny fampianarana ho fiainana, ho toetra, ho asa ary ho fanoloran-tena marina eo anatrihanao Andriamanitra. Manatreha feno izao fotoana izao, ataovy voninahitra ao izany. Dia tahaka an'izany koa nitarihanao mpanambara amin'ny fanahy masina, mitenena fa miaino izay dia atao feno fahalalana no ny asan'ny fanahy masina izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana hitombo aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Fampianarana no entina anio kanefa nampianarina izay, tenenina izay hoe ny fampianaranareo aza avoana mihoatra n'ilay perikopa. Dia raha mety dia andao ilay perikopa aloha vakitsika vetivety miaraka, dia mifantoka amin'izay ny fototra ilay fampianarantsika. Perikopantsika androany ny voalohany dia ampitoroteny 2:12 ny 9 ka hatramin'ny 12, tohizana ao amin'ny filazantsara araka ny
jaona toko fadimy folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny favalo ary ny farany a ny timoty voalohany toko faefatra ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahenina amby folo. Efa hita dia vakiako amin'ny anaran'ny tompo. Mifaliry zatovy dia mbola tanora ianao ary eo ka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro ny fahatanyrano ao ka mandehana amin'izay rehetra sitraka ny fonao sy izay jeren'ny masonao nefa aoko fantatrao fa entin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Koa esory eo am-ponao ny alahelo ary alavilo tsy hikasika ny nofonao ny ratsy fa ny fahatahorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana, fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanorana dia tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny taona izay anaovanao hoe tsy sitrako izao, dia tsy mbola maizina ny masoandro sy ny fahazavana sy ny volana sy ny kintana ary tsy mbola mitambatra indray ny rahona rehefa latsaka ny ranonorana. Fa amin'izay dia angovotra ny mpianatra-trano ary anjoko ny lehilahy matanjaka ary hitsahatra ny ankizivavy mpitoto satria efa vitsy ireo ary homaizina ny vehivavy mitsirika eo am-baravarakely ary hirindrina ny varavarana kopadroa makeny an-dalambe rehefa malemy ny feon'ny fikosoam-bary ary ho taitra ny olona raha vao maneno ny forokely ary alemy feo ny zazavavy-bira rehetra ary koa atahotra ny fiakarana izy ary toa isy zava-matahotra eny an-dalana ary amono ny azo amigdala ary ny valala aza ho tonga mavesatra ary ny voatsiperifery aza tsy hanakery intsony fa mandroso any amin'ny trano mandrakizay ny olona ary ny mpisorona mandehandeha eny an-dalambe dia tsy mbola mivaha ny kofe volafotsy ary tsy mbola vaky ny vilia volamena fitoeran-diloilo ary tsy mbola rava ny barika eo an-doharano ary tsy mbola tapaka ny kodia eo an-davaka famorian-drano ka ny vovoka dia hiverina ho amin'ny tany ho toy ny teo fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay mameno iny. Zava-poana dia zava-poana hoy ny mpitoro-teny, eny zava-poana ny zavatra rehetra. Izao ny tena voaloboka ary ny raiko ny mpanamboatra ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorina fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboarina raha mba hamoa bebe kokoa. Efa madio raha teo ianareo rehetra noho ny teniko izay nolazaiko taminareo, tomoera amiko ary izao aminareo tahaka ny sampana izay tsy mamoa azy raha tsy misy amin'ny voaloboka izy, ary toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao no voaloboka ianareo ny sampana izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona ka raha misy tsy miray amiko dia ariana ny velany tahaka ny sampana izy ka malazo ary angonina izy dia atsipy anaty afo dia momay. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny ray mba amoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Izany zavatra izany no andidiko sy ampianaro aoka tsy hisy olona anao tsinitsinina anao noho ny fahataniranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piaviko tandremo ny famakian-teny, ny fananarana,
ny fampianarana aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao izay omenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanana ny loholona. Mazotoy hevitra izany zavatra izany dia mikele zahay nafantatra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao, tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany. Fa raha tsy manao izany ianao dia raha manao izany ianao dia amonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Ray masino manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny loha hevitrintsika androandry avana dia hoe tanora miorina manorina ny hoaviny amin'ny soratra masina. Tanora manorina ny hoaviny amin'ny soratra masina. Tadiova ny fotoana ny fahatarorana ry havana no anisan'ny fotoana mamy indrindra amin'ny fiainana, ary ao no hitehirizana zavatra tsara indrindra amin'ny fiainana maha-olombelona antsika. Fa fotoana ihany koa izay ahafahana mba hampiasa amin'ny farany ambony ny vatana sy ny saina. Eo no manomboka mandinika ny olona, eo no manomboka mamakafaka, eo amin'ny fantarana io ny olona manomboka mandalina, ary eo ny olona no afaka lazaina hoe manomboka ny amin'ny fikaroana, ny amin'ny fiainana rehetra. Fantatritsika tsara fa reo mpianatra mpikaroka dia ny ankamaroany tanora. Manomboka tsy miandry baikona iantsony koa ny olona rehefa tanora izy, ary manomboka miala amin'ny atao hoe fiankinany toa amin'ny ray aman-dreny. Taloha izy raha mbola kelikely dia mbola mazoto tsara manao bizoa ny dada sy neny izy amaraina, fa rehefa mialehibe izy manomboka tanora eo dia manomboka miataka mihafahafa izany. Raha samboriny ray aman-dreny avy ianao atao bizoa dia ohatra ny hafahafa izany izy. Iny tsy hoe faharatsy toetra na hoe tsy fitiavana, fa manomboka mialany amin'ilay fifikirana ilay fiankinanto amin'ny ray aman-dreny iny. Ny fahatanorana ny fotoana izay isanratana amoahana ilay antsony teny vahiny hoe performance maximale. Ao anatin'ny tanora ianao no mahavita an'izany hoe mihazakazaka dia 6 segondra ny 100 metatra. Tsy havita an'izany tsony ianao rehefa mihoatra ny 30 taona, tsisy izany. Tanora ianao no mahavita an'izany hoe manao baolina maraina parivony andro. Tanora ianao mahavita an'izany hoe eo amin'ny ordinateur sy ny telefona maraina parivony andro ohatra cyclone androany. Tanora ianao no mahavita tsy miala ao anaty telefona ao anatin'izany. Rehefa olo-dehibe ianao tsy mahazo aina ianao fa vadika kely atsy, mody mikitikita kely telefona ny olo-dehibe sasany, fa mipetraka kely fefakadiny dia mivadika manao zavatra hafa. Fa ny tanora no manana faharetana ao anatin'izany. Dia tadio fa fantatra nefa fa miaina ao anatiny ataontsika hoe fanontoloana isika, ary miaraka amin'ny fanontoloana ny fivoarana. Fanontoloana dia ilay hoe globalisation na ilay hoe mondialisation. Dia mifangaro amin'izay koa ny fivoarana, ary izay fivoarana izay dia sehatra fanatsarana na fanovana ho mety kokoa ny atao rehetra. Vokatra ilay fanontolona sy fivoarana zany dia raha nisy fanao taloha dia lasa niova izy amin'izao ny fanaovana azy. Taloha zany zao ianao raha manao kafe dia endasina aloha ny kafe dia atao iny, totoana dia atao inona koa, araraka ao anatin'le kitapo kafe, le fitatazany rakitra lazain'ny ankizy kely taloha, ary tao manana fitatazany rakitra tsika, le kitapo kafe aolany iny. Dia izay vao tatavanina asiana siramamy. Amin'izao ianao manao kafe dia ahoana, le capsule kely iny atsofoka amin'ilay masinina dia piana dia miraraka ny kafe. Fanontoloana no mampiova n'ireny zava-misy ireny. Dia ny fanontoloana dia fotoana tadio tsara, fa fotoana fanamborana izay atao, fotoana ampitomboana vokatra, ary fotoana ampianana amin'ny fotoana lany amin'ny zavatra atao anankiray, fotoana atao koa hoe anafoezana ny asa amin'ny zavatra atao rehetra. Fa ny fivoarana dia fanovana, na ataontsika hoe fanovana fomba fiasa, fanapariahana vokatra vaovao, ary fanatsarana fomba fiasa sy ny kalitao any asa atao. Tadidio fa vary sy rano, izany hoe tsy afa-misaraka ny tanora sy ny fivoarana.
mpampianatra dia mba tonga ohatrany mba miteny zanako zao raka izy efa misy azany intelligence artificielle zany zao tamyzany tamroa taonaka manteny azanako zany meme fotsiny izy zoka izy dalehibe fa ily zany nyfantatra evidala inao zany amin'io ny tanora no aingana indrindra amin'ny fivoarana ary vary sy rano amin'ny fiainana zany noho izany a ny tanora no mandray fivoarana aingana indrindra ary mivoatra sy mampivoatra ny hafa ao anatin'ny fiarahamonina fa ny lafiny amin'ny fampianarana zay hitodiantsika ryhavana ny fahatandrorana dia fotoana manandanja eo amin'ny fiainany olombelona fotoana fandraisana fanapaha-kevitra io izany tsy hoe mandroso be fotsiny ianao fa rehefa tanora ihany koa ianao dia manompoka mandray fanapaha-kevitra manompoka mandray fanapaha-kevitra makasika ny finoana manompoka mandray fanapaha-kevitra makasika ny fitondratena manompoka mandray fanapaha-kevitra amin'ny lalana ale amin'ny fiainana ho avy araka ny soratra masina ny fahatandrorana dia tsy fotoana fanaovana fanandramana fotsiny fa fotoana fananganana na fanorenana fiainana mihitsy rehefa tsy mahorina fiainana ao anatin'ny fahatandrorana ny olona dia tadio tsara fa tsisy ho avy mamiratra ao anatiny eto sika dia mikendry ny ampianatra sy ny anabe ny tanora mba atakatra fa ny soratra masina ny fototra tokana azo antoka anorenana ny ho avy maharitra raha tanora ianao ny soratra masina ihany raha anao fanorenana dia mila fototra ny soratra masina ny fototra azo anorenana ho avy dia misy tanjona noho izany zao fampianarana ataontsika zao dia ny ampahafantatra ny tanora ny lanja ny soratra masina anao ohatra ka izany soratra masina zany amin'ny tanora ny olo-dehibe zao manompoka efa olo-dehibe mihoatraohatra efa manamanam-bady ihany ny olona vao hoe alao a hiditra sefaly alao a anao setely alao a anao mpiomana mpiandry efa fa ny tanora mbola vitsy satria nahoana mbola tsy tonga ao anatin'ny lanja n'ilay soratra masina zay tokony hitombony ary zany ny tanjotsika eto ampahafantatra ny tanora ahalala ny fahaleme ny fahatandrorana io ahafantatra ny fetra ny fahatandrorana io ary atsapa fa mandalo zany fahatandrorana zany araka izany dia zao tsy hoe mandalo le fahatandrorana dia jerepotsiny ao fa amprisika ny tanora hitoetra mo amin'ny Kristy ho fototra ny fiainany ary ny farany dia zao andeha hanofana ny tanora isika ho modely na amin'ny finoana na amin'ny fitondratena kristianina andeha hijery voalohany ary tsira arak'izay nampitain'ny mpitoriteny ny nampitain'ny mpitoriteny no ataontsika endrika fampianarana arak'izay mivakina tamintsika teo miresaka mivantana amin'ny tanora ny mpitoriteny eto ka manafatra azy hoe raha tanora ianao ka te hanorina ho avy mety dia tadio tsara tsarovy Andriamanitra ny fahatandroranao tsarovy Andriamanitra ny fahatandroranao any Eropa any ry havana dia inona zavatra mitranga feno fiangonana any raha tany amin'ny 5 taona lasa dia be ny trano fiangonana kristianina tany fa saingy zao io trano fiangonana io a hainareo tsara zany misy zavatra atao aminy ao misy fikojakojahana misy hedra any am-pitan-dranomasina ary misy fandaniana toy ny jiro sy ny toy izany zava-misy anefany ilay mpiangona ao anatin'ilay fiangonana vitsikely satria ny antitra daholo miditra ao anatina fiangonana inona ny vokany ateo areny namidy ny fiangonana tany amin'ity nanomboka tamin'ny 5 taona lasa be dia be ny fiangonana namidy be dia be ny fiangonana natao lavanty be dia be ny fiangonana vadika supermarché lasa botika satria nahoana tsy mamaly ny etaeta ny olona intsony no mahafiangonana azy fa mipetraka ho fandaniana dia ny antony fototra voalohany indrindra tsy manaitra ny tanora ny fisiny ny fiangonana fa eto sika ry havana dia ampianarany soratra masina ary mitarika ny mpitoriteny hoe io fahatandrorana io a dia tena misy fiainana iainana ao anatiny io fa le fiainana iainana ao anatiny io no tariana antsika hoy izy ato hoe mifaliry zatovy dia mbola tanora ianao miresaka
amin'ny tanora asaina mifaly ao anatin'ny fahatanyrana ny tanora ao anaty koa moa zany mifaliry zatovy dia mbola tanora ianao ny teny hoe mifaly eto a dia aseho amin'ny endrika baiko izay midika fa tsy fandrarana fifaliana no atao amin'ny tanora ary zany ry havana ny tena olany fitezana ndraindray rehefa mitaizany ray aman-dreny izay zao zanakantitra be taloha pastera masika be teo mampanarina teo ny dadanay zay rahakotonandrasana zay teo nosoa fa izay zanany dia tena hoe raha vao misy zay ry dada mba andeha hamonjy fety ary zay ry papapa tsy mety zany misoratra masina efa miteny eo manao izy mifaliry zatovy dia mbola tanora ianao tsy fandrarana fifaliany zany fa mampiaina fifaliana ny tanora dia ao anaty koa moa zany tanora tsy misy fifaliany zany misy fiainana vanina ve tsisy fiainana vany raha vao ny tanora miaraka ka zay reo daholo izy rehetrarehetra inona valy teny nanaoana zany tsisy ampiansa mihitsy zany ny zavatra ihany raha vantanina ny teny dia hoe araroty sy akafizo ny fifaliana azo tovozina maro tokoa ane ry havana ny tanora ny tsy mahay mifaly indrindra ny fisiny ty fandrosoany ty mifaly rery ao anaty telefoniny ao izy nareo ve tsy mahita an'izany misy tanora memerery zany dia gaga ianao ve manokatra ny fa inona ary mampi aika izy mitazona telefona mampikakakaka azy eo fa rehefa resahanao izy nandre tenenina zavatra ga izy misy fifaliana zany le iverinao anatin'le fifaliana manokana azy ihany mamaika anazy ary ampianariny soratra masina koa eto fa ozy izy hoe ary aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro ny fahatandranao amin'ny kolotsaina hebreo ny fo no ivony faniriana i fo i no ivony fanapa-kevitra i fo i no ivony fisainana dia ny mpanoratra zany eto tia mpianatra hoe rehefa mifaly dia tsy fifaliana ivelany fotsiny tokony iainana fa tena fifaliana lalina avy ao anaty tokoa zany hoe fifaliana tsy noho ny fitarian'ny hafa mba hofaly ny mahafaly ianao fa vokatry ny faniriana sy ny fanapa-kevitra va ao anatiny mananana fifaliana ary zany ane zany tsy mety amintsika ray aman-dreny hoe afaka baka ny zanakitsika dia forceny ianao tsy maintsy manao dokotera zany zao mampidi-bola betsaka ianao tsy maintsy manao an'izao aleo hanana fifaliana izy amin'ny safidy izay ho ataony amin'ny hoaviny ny fifaliana ho an'ny tanora ihany koa dia fifaliana efa nosainina ahoana ho zany fifaliana sainina zany zany hoe mila misaina tsara rehefa mifaly fa tsy manao fifaliana feno adalana ary ampiny hoe mandehana amin'izay rehetra sitraky ny fonao sy izay jereny ny masinao ny mpitory teny eto ry havana dia miteny fa arao ny faniriana ampiasao ny fahafahanao amin'ny safidy raha hiaina amin'ny fifaliana tokoa ianao zany hoe amin'ny fisaina mpitory teny Andriamanitra mame safidy malalaka ny tanora amin'izay tena izy miaina ao amin'ny heriny sy ny fahafahany iny izy feno hery iny fahafenony iny no tokony hiaina ny fifaliany ka tsy hoe ny influence ny hafa ny mahafaly ianao fa fifaliana tena fifaliana irina sy fatohany tena no ameny fifaliana araka izany dia avela hifaly araka izay jereniny maso ny tanora araka ty teny ny mpitory teny ity ny maso araka ny fisainana jiosy ny maso izay manambara ny faniriana raha miresaka maso ny jiosy dia miteny hoe faniriana fahalinana ary mety ho hatramin'ny mifakam-panary satria raha mijery ny ohatra tenenin' jesosy tsika amina kolotsaina jiosy dia hoe na dia mijery maso fotsiny azy dia efa naninona tany am-po sahady efa nanota tany am-po inona zany ny tian'ny mpitory teny ambara amintsika eto ny soratra masina ve zany dia tena mampanaiky ny tanoranana ny fifaliana tafahoatra zay mety atongavany any amin'ny faniriana ny fahalinana ary any amin'ny fakam-panahy tsy izay loatra fa misy teny eto hoe nefa hoy ny soratra masina nefa aoko ho fantatrao fa aonao izy ato entin'Andriamanitra ho tsaraina ianao
amin'izany rehetra zany zany hoe tsy mijanona na tsy ilay fifaliana izay araka ny sain'olombelona foana ny zava-dehibe fa ny fifaliana tsy miorina amin'Andriamanitra dia fifaliana foana, fifaliana poakaty ary fifaliana sandoka. Manasongadina koa ry havana ny soratra masina fa mora voafitaky ny hery sy ny fahendrena anana ny tanora raha tsy mitandrina dia zava-poana ny fiainany ka mila metehitra amin'Andriamanitra. Arak'izany dia zao mila manohatra ny ataontsika hoe fianteherana amin'ny fahendren'olombelona sy ny hery sy ny tanjaka ananany tanora mahatanora azy izy araka ny fitarihan'ny soratra masina. Fantaro ary havana fa ity lahatsoratra ity dia manome fampianarana tahaka ny mitarika antsika amina fisainana pedagojika manentana ny tanora heritreritra fa ny fiafaran'ny fiainana dia tokony hatsapahana fa tokony hifanaraka amin'ny antson'Andriamanitra. Tadio tsara izany ry havana, tokony hifanaraka amin'ny antson'Andriamanitra ny fiafaran'ny fiainan'ny tanora. Ka arak'izany dia zao tsy mijanona ho fifaliana foana ny fifalian'ny tanora fa tahaka ny iran'ilay tanora taloha zay. Nefa hoy izy soratra masina edy nefa aoka ho fantatrao fa entin'Andriamanitra ho tsaraina ianao. Ny fiainan'ny tanora dia meritreritra hoe hafaliana foana tsika lava no andehanana amin'ity fiainana amin'ny fahatandrorana ity. Tsy zany ny fiainana fahatandrorana fa ny soratra masina eto dia miaraka amin'ny fampitandremana sady manomana fa hisy fitsarana ataon'Andriamanitra. Ka izay tsy fifaliana araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay fifaliana mety tsy asoa ny fahatandrorana dia tsy tian'Andriamanitra ary tsy tiana aseho i masina. Ny toko 12 ry havana dia mampiseho amin'ny fiteny anohatra fa misy fetrany kay ity fahatandrorana ity ka miafara amin'ny fahalemen'ny fahanterana. Zany ny teneny eo io. So anao mieritreritra hoe miposaka foana ty masoandro ity fa io masoandro io miafara amin'ny fileteny io. Izay ny fiafaran'ny fiainany etỳ an-tany. Fa ny fanalahidy dia ny hoe tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro ny fahatandroranao. Mila mahatsiaro an'Andriamanitra ny tanora amin'ny andro ny fahatandrorana. Midika izany ry havana fa ny fifaliana iainana amin'ny fahatandrorana dia tsy tokony ho fifaliana hanalavirana ny fiainam-panahy miaraka amin'Andriamanitra. Tena mahazo mifaly ny tanora fa aza lavirina ao anatin'ny fifaliana ao ny fiarahana amin'Andriamanitra. Atomboy dia mbola tanora ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tadio ry havana fa io anatin'ny fahatandrorana io mihitsy no fotoana zay mampirongatra ny faniratsirana an'Andriamanitra. Tadidiko za taloha misy fotoana zany nianatra ny fitena dia menatra ilay rabirabinina ankizy foana hoe zanaka pastera dia tsy niteny intsony hoe zanaka pastera amin'ny farany. Inona mahatonga izay toe-tsaina izay dia ao anatin'ny fanariana ao anatin'ny fahatandroranao no manosika anao haniratsira ny mampanopin'Andriamanitra anao. Ary ndraindraiky vitsika zany tanora zany miresaka ny anatin'ny fiarahana sy ny manamana any amin'ny toe-javatra maro isan-karazany eny hoe inona avy ny aktivité anao. Tsy voateny hoe STK, tsy voateny hoe catéchomène fa voateny daholo karaté, judo, inona, piano, piscine. Tadidio ry havana fa io fahatandrorana io dia tokony hanehoantsika ny fahatahorana an'Andriamanitra. Raha vao tanora ianao no tsy matahotra an'Andriamanitra dia azo tsoahana noho izany fa ny fifaliana dia tokony fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Raha tanora kristianina ianao, raha vao tsy avy amin'Andriamanitra ny fifalianao dia fifaliana sandoka izay saingy tokony hiaraka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra mandrakariva foana amin'ny fiainana ny fifaliana iainantsika. Mahazo mifaly ny tanora afaka manao soirée pyjama izy toy izany fa ahoana inona ny parametre le soirée? Fahatahorana an'Andriamanitra.
tsy hoe tsy mahazo mivoaka ny trano miaraka amin'ny namany ny ankizy, tsy hoe tsy mahazo mampiaraka akory ny tanora, tsy zany. Afaka mety zany ny anovoza ny fifaliana, fa inona ny mahatanora manorina noaviny amin'ny soratra masina dia fehezina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiainana amin'ny fahatanorana. Dia hitarika antsika zany ry havana fa ny fifaliana tsy miorina amin'Andriamanitra dia zava-poana. Dia manasogadina ny soratra masina fa voafitaka ianao amin'ny fifaliana raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra. Araka izany ary dia tokony ho tsaroana fa mandalo ty fahatanorana ity. Tadio zany iza moa ny tsy tanora e, fa folaka ihany ianao. Tsaroa fa mandalo io fahatanorana io, ka ilaina ny mampiditra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, satria izay manadina an'Andriamanitra amin'ny fahatanorana dia tadio tsara fa manorina ho avy marefo. Zavatra faharoa aseho ny soratra masina eto dia araka ny lazainy Jaona. Ilaina ho izy tsika teo ny mahatsiaro an'Andriamanitra ao anatin'ny fahatanorana. Fa eto tsika dia ampianarina hoe mitoera ao amin'ny Kristy rehefa tanora ianao dia hamoa be lehibe. Mitoera ao amin'ny Kristy raha mbola tanora ianao dia hamoa be lehibe. Ny Jaona 2:10 ry havana dia anehoan'i Jesosy fa ny tena no tena voaloboka ary ny mpianany no sampana. Maninona tokoa moa zany? Maninona Jesosy tsy niteny hoe zaho ny tena papay, na hoe zaho ny tena voandelaka? Raha papay mantsy tia ny vatany dia tonga dia aiza ny voaniny? Miraikitra amin'ilay voaniny ny vatany. Fa izy niteny hoe zaho ny tena voaloboka, izay anehoana fa ny voaloboka tsy maintsy mitoetra ao anatina sampana aloha ianao vao mamoa. Ary zany nisariana antsika tanora ry havana. Raha Jesosy zany teny hoe zaho ny tena voaloboka, raha te hamoa ianao miaraka amin'Andriamanitra dia tokony miditra inona ao amin'ny Jesosy? Sampana ao amin'ny Jesosy. Dia aiza ho aiza zany zao ny tanora efa anaty sampana daholo. Izy tsy niteny mihitsy hoe zaho ny tena palibe, ka ry apotipotiny ambany ery ny voniko. Zaho ny tena voaloboka hozy izy. Ny fiainana mahavelona ny sampa-voaloboka sy ny mahatonga azy mamokatra dia ny fiankinany tanteraka sy ny firaisany amin'ilay voaloboka dia Kristy. Tadio tsara zany. Ka tadio ry tanora fa raha vao misaraka amin'ny voaloboka ny sampana dia maina, ary rehefa avy maina tsy jerena fotsiny eo fa esorina dia ariana. Soratra masina miteny hoe atsipy aiza? Atsipy any anaty afo. Ny mamoa eto raha ny hevim-panahy hisariana amin'ny fisainantsika dia manondro ny fiainana tsara. Ny tanora miaraka amin'ny Kristy zany dia tanora tsara, misy jerena Mateo ty. Ndraindraiky ianao mijery tanora zany mahatsiravina mihitsy. Azonareo raha mba mizaha rehefa manao dinika mariazy dia miteny foana amin'izay atao le fotografinareo aloha asaivo mba ataovy milamina tsara ny volony sy ny patalohany sy ny akanjo, fa izy no hitan'ny olona betsaka ny olona atao mariazy. Fa ohatr'ireny raindray ny fenitry ny tanora lasa tsy maty ho ty intsony. Ankizy ohatra n'iny ny angeza ny tongony, ny patalohany ngeza be ohatra ny gony. Tsara ny ravana ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny tanora. Ary mifanohitra amin'izany koa izy ndray ngeza be ohatra n'iny fa ny patalohany hiliditra ao anatin'ny tongony. Fa mila atsara Andriamanitra tsara dia nanao ny tsara dia miandry ny tsara avy amintsika. Atseho ny atsaranao matoa ianao mamoa dia miandry an'Andriamanitra, miandry ny fahatsarana avy aminao Andriamanitra. Zavatra mahagaga, ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra rehefa nahary Andriamanitra dia niteny foana hoe haritan'Andriamanitra ny mazava fa tsara. Nanao ny abakabaka izy dia ahoana izy hitan'Andriamanitra fa tsara. Fa rehefa nanao antsika izy, le zavatra vita niaraka amintsika ny nataony hoe haritany rehetrarehetra fa tsara. Fa isika tsy tonga tsara, fa
fa nyteneny hoe tsy tsara raha irery ny olona fanaovako vatsasa ho azy izany hoe itsika olombelona ihany tsy tena nahafapoan'Andriamanitra ary tsika olombelona ihany no misy erreur eto amin'ity tany ity amin'ny zavatra rehetra jereo tsara ke nareo ve nahita ravim-bomanga dia mipotra tampoka atao anatin'ny ravim-bomanga ohatra ny voandelaka fa rehefa anana ny ao dia inona no mipotra ao anana fa isika olombelona ndraindray mahita ianao any Facebook eny niteraka amboa hono le vehivavy tary tsika ihany misy erreur ary izany no mamperitreritra satria nahoana ilay isika ny aina tao anatin'ny fahotana ilay isika mihevitra fa te hitovy amin'Andriamanitra na tonga tsika niala tao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ny mamoa dia tsara ny mamoa koa dia mahomby ina moa natao hoe mahomby miandro tanora mahomby Andriamanitra ry havana izany hoe miandro tanora manao mihoatra tsy mahomby ianao raha ohatra ka ny fahazaranao isan'andro ihany nataonao raha tsy manao mihoatra inona moa izany mahatonga ty firenentsika ity mahantra satria ataony atotanisa dia hoe 80% ny malagasy dia mpamboly fa jerenao mamboly daholo ve le 80% sia ary jerenao ihany koa raha mijery firenena hafa ianao mandroso be ny firenena hafa zary havana tamin'ny ray volana nyresaka zahay teo amin'ny toeram-panomanana tamina mpampianatra avy any Corée misy an'izay pasteur Kim izay inona mampahantra anareo izy gaten'Andriamanitra loatra nareo satria nahoana any aminay hoy izy ny toetrandro miiba 120 ka hatramin'ny miabo 970 ny hafanana eto aminareo izy 10 fa rehefa milaza fa maty ny atsikasika 7 degré ka hatramin'ny 930 degré any aminay ny toetany izy ny relief tendrombohatra manao ohatrao nenareo etiny lemaka feno dia mahagaga nefa nareo manafatra vary any Inde Chine dia gaga ianao nenay ozy izy ny tany tsy ampy nenareo ny tany efa tsy ampy ihany ny fanesehana izany ke mahagaga tokoa ianao vao mivoaka etsy atapoketsy ety Jesosy eo malalaka Madagasikara fa ianao mijery manomboka mitazana ery ambony ery dia mijery anatanareo mbola tsisy tany betsaka ohatry tinga manety ao tany izany mampahatra antsika tsy haitsika tsy haiko hoe gaten'Andriamanitra loatra tsika amin'ny fiainantsika aty amintsika tsisy an'izany horohorontany firy 3 ristera refina horohorontanytsika ty ny andro zareo rehefa misy horohorontany 9-7 ka dia tsy mahagaga raha mahandrotsika fa inona mampahombo ny olona manao mihoatra izy ny andro zareo ny toromaso 4 ora ianao mahita malagasy matory amin'ny 9 fo amin'ny 9 maraina dia tsy gaga mahita malagasy any ambanivohatra any ianao misy an'izany fo amin'ny 9 izy dia miasa tambary tonga ny amin'ny 7 tsemboka izy dia mivarotra angady tazomin'ny ohatrazareo ny angady toy miasa tany ray izy hatramin'ny 20 verina mody izy ny ariva izy mitsotsotra eny atokotany na miandry omby vita ny asany aiza motsika fa raha teo lasa lavitra mo betsaka sika tanora dia mila manao mihoatra manao asa betsaka ny fisainana frantsay no miteny hoe mille métier mille misère fa amin'izao andro iainantsika izao mila manao asa maro ianao tafavoaka tady izany ry havana so anao mieritreritra fa hifanjava ray io no endrasanao isam-bolana eo dia eo ianao ny raisa mila miasa mandrakarivotsika ary ny tanora nandrasana amin'izany izao mampitombo ny asa atao mampitombo ny vokatra ary inona mbola tsy lasa lavitra tika tsy manao mihoatra satria le saina tsy mikaroka mihitsy eto Madagasikara ry havana tsy mahalasa antsika dia inona zao mety da hivarotra lasa mpivarotra daholo ny rehetrarehetra dia le tanora koa rehefa mianatra dia ary amin'ny secteur tertiaire ary daholo mandeha manino mampandroso ny varotra fa ny tanora tsy mety misy mikaroka manao mihoatra inona moa zao mba voakaroka teto amintsika tsisy fa inona ny zavatra vitan'ny olona no
ampitomboana iny dia lasa fitaizana manontaloha inona ny asanao miketrika mibizina tsy manao mihoatra zany ry havana satria nahoany raha iketrika sy ibizina ianao a niovy anankiray vidiana 300 ary iny no alain'ny transporteur angalany koana transport dia amidiny 500 etsy Anosy-Be mpivarotra eo Anosy-Be indray maka 500 eo mividy dia mivarotra ery apatsakana amidiny 700 iny may movy iny ihany no entina any amin'ny Shoprite na any amin'ny na any amin'iny iny may movy na 300 tariny ihany tonga 3 na 5 ny kilao inona zany velomin'ny ovy 1 kilao sy ny tompona ovy 1 kilao lasa fiaina ny tanora raha izay no amakina azy ary ekonomika mila mamokatra tsika ry havana ary zany no andrasana amin'ny tanora manao mihoatra zany lay mamoa be dehibe ary ny mamoko ry havana dia miova tadio zany marina fa nisy code génétique na voaloboka azy ny voaloboka tao anatin'ny fisiny fa saingy zao mila miova koa izy Jesosy dia miteny zay tsy mamovo tsara dia atao inona tapahana sécateur miasa ao anatin'iny tsoahana miala amin'ny vatana araka izany raha vao tsy miova manome tsara isika dia zava-poana inona ny raha tsy efa nataon'ireo razantsika sy ireo ray aman-dreny be taloha tsy nampandroso ny firenena tsy nampandroso ny fiainana andavanandro ndeha hovainy ireny raha tia hamoa be dehibe tsika ry havana ny atao hoe mamoko ry havana dia makatoa misampana anankiray mipetraka amina voaloboka raha Jesosy no miteny dia misy information omeny iny hoe mila mandravina ianao dia mila mamoaka voa ianao dia tsy maintsy makatoa an'izay daholo araka izany ry havana ilainy tanora raha tia hamokatra izy ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra ny fankatoavana ny fitarihan'ny ray aman-dreny ny fitarihan'ny fiangonana ny fitarihan'ny sampana misy azy tadio fa tsy ny mahabeloha akory ny mahatafita fa ny fankatoavana ny fahamarinana inona ny tsy mahalasa lavitra ny tanora amin'izao fotoana izao ry havana tsy mahalasa lavitra ny tanora dia zao le antsoina hoe principe de l'ancienneté adino miazakazaka be amin'ny fahalalana sy ny fahaizana sy ny fivoarana fotsiny fa ilay sotoavana napetraky ny ray aman-dreny sy ny zoky adino iny le ilaina ankatoavana tadio tsara zany ry havana ary zany no andrasana amintsika tanora mba hamoazana bebe kokoa ary ao anatin'izany fankatoavana zany ry havana dia misy asa tsara sy vokatra tsara avy amin'ny finoana andrasana aminao raha tanora ianao tadio raha mandinika ty soratry ny Jaona mahakasika ny hoe Jesosy miteny hoe zaho no tena voaloboka fa ianareo ny sampana ity ny finoana no mampiray amin'ny tanora amin'ny Kristy tadio zany ary avy amin'izany no mivoaka ny voa ianao zany raha miseho ho tanora kristiana ka tsy tafaray amin'ny Kristy amin'ny finoana tsisy vokatra azo antenaina aminao ary zany mahatonga le lazaina hoe tanora tsisy raisina araka izany dia zao iny vomivoaka vao amintsika iny no ahitana sy atarafana natao hoe asa tsara vitantsika ary ny asa tsara raha mbola kristianina ianao dia ny fitiavana sy ny fankatoavana no famantarana ilay fiainana sy mitoetra vao amin'ny Kristy izay iainanao zany no andrasana anao amin'ny finoana fitiavana sy fankatoavana tsara ho fantatra koa noho izany fa Kristy no tenin'Andriamanitra velona raha tapahana io fifandraisana io dia very ny fiainam-panahin'ny tanora Kristy no tenin'Andriamanitra velona ka raha vao tsy tafaray amin'ny Kristy ny tanora dia tadio tsara fa very ny fiainam-panahy mahatanora kristianina antsika noho izany dia zao tsy ampy ny mahanarana mahatanora kristianina fotsiny fa ny andrasana amintsika dia tena mila fifandraisana velona avy amin'ny Kristy ny tanora ahoana moa zany le fifandraisana velona avy amin'ny Kristy ho an'ny tanora aitsika tsara
rehefa mampita information amina namany sika amin'ireny tambajotra sy nytoy izany ireny mavesabetra le zavatra ampitaina dia tsy ampita ianao fa apetraka eo fotsiny le lien dia hoe ahoana nafatra leko tio le lien raha marina zany raha tanora ianao ny soratra masina no lien ianao amin'ny Jesosy Kristy amin'ny Jesosy Kristy raha mbola tanora ianao raha vao olona tsy mikasika soratra masina ianao tsy manana fifandraisana velona amin'ny Kristy raha mitoetra ao anatinareo ny teniko hoy Jesosy dia ahoana angatao izay tianareo na inona fa ho azonareo zany zava-misy eny hitanao le lien fa tsy kasihany sa tsy zany zava-misy ohatra le ianao mikafiry donné mobile reny lien na vidéo dia tsy kasihana le izy fa ianao raha vao tsy mandray ny tenin'Andriamanitra raha vao tsy mandray ny tenin'ny Tompo tsy mahazo ninina aminy ianao zany izy ara tsy fantatra ao akory araka izany ary ry havana dia te hitarika antsika ny soratra masina fa raha mbola tanora ianao ka te hamo ataovy tsara fifandraisana amin'ny Tompo ianao fahatelo farany tsy hoe mitoetra ao amin'ny Kristy fotsiny tsika dia mamoa fa ny fahatelo andrasany araka ny soratra masina lazain'i Paoly eo amin'ny Timoty Timoty voalohany toko faefatra ny andininy faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo teo dia ilaina koa tsika ho tanora modely amin'ny finoana tanora modely amin'ny finoana Paoly amin'ny maha-apôstôly avy dia mampirisika ny Timoty zanany Timoty tanora mpitarika mba tsy hanaiky ambaniana na amavona noho ny fahatanorany fa atsoina kosa izy mba ho fianarana zany hoe atsoina mba hanovozam-pahalalana ny tanora araka ny fisaina amin'ny Paoly aoka ho fianarana ho any mino ianao inona moa zany fianarana zany toerana hanovozam-pahalalana toerana handraisana fahendrena toerana hitarafana filamatra azo alaitahaka ka ny tanora andrasan'ny Paoly zany araka n'izay hitarihany any Timoty dia zao tanora ho modely amin'ny teny modely amin'ny fitondran-tena modely amin'ny fitiavana modely amin'ny finoana ary modely amin'ny fahadiovana inona zany nandrasan'ny soratra masina amintsika tsy ilay tanora pakatahaka foana magaga potra ny lamody any koreany amin'ireny K-pop ireny misy le kiraro ohatrany reny nateviny faladi kiraro jerenao ny ankizy vavy ny ranjo kely ohatrany fa ny kiraro matevina vitana hoe ilatsozaka mihitsy le kiraro eny an-dalana satria nahoana misy tanora fianarana any dia maninona koa ny tanora antsika mianatra koa fa ny soratra masina tena te hampianatra hoe ahoana ianao no oka fianarana ho an'ny hafa atsika aloha zany tsisy kolotsaintsika ho alain'ny hafa mihitsy aloha satria nahoana sika mihitsy nefa manambany ny tenatsika magaga misy vazaha tonga eto ny malagasy no mianakendry miteniny teniny na dia tsy hay ara dia miezaka manakatra ny teniny ianao nefa tonga ny an-dafy any ahoana inona ny rarahin'izay vazaha zay teny no gasinao any fa mianatra ny teniny ianao dia lasa ino koa le kolotsaina voazanaka izay lasa voazanaka ny kolotsaina hafa foana isika dia asa rera mba misy anao ale kolotsaina any atsimo le mivolo manao ohatr' zao mandihy dia le mikita manao ohatr' zao reny ny tanany any ampitan-dramma tsisy zany satria nahoana na isika tatoerana raha tsy makatahaka ny kolotsaintsika faly isika anangona ny an'ny hafa Paoly nefa miteny aoka ho inona isika ho izy fianarana fa zava-dehibe ao anatin'ilay fianarana dia zao misy ve olona dia hampianatra zanaka dia miteny hoe 200 000 ariary ny école azy ananako aisakay ny école ratsy indrindra amin'izany eto Madagasikara fa raha zay ny fenitry ny vola dia tsy maintsy mitady ny inona indrindra izy ny tsara indrindra ny tianambara dia tsotra raha te ho fianarana ho an'ny hafa isika dia maneho hatsarana
matonga ny tanorantsika voasariky ny kolotsainana mpitan-dranomasina dia tsapany fa inona iny tsara iny araka izany isika mihitsy zany no tokony iaina tsara mba hatonga ny olona akatahaka ny kolotsaintsika araka izany ke ry havany miainga tia amin'ny tanora ny fiangonana zany miaina ny atsaran'Andriamanitra amin'ny ataony rehetra mba hatonga ny fiarahamonina akatahaka atsika ao anaty soratra masina eny misy teny anaraka anareo koa zay satria fantatray fa mahery ny Andriamanitra reo fa matoa ny olona tsy makatahaka atsika manaraka atsika miditra am-piangonana eny alahady ry tanora dia satria mbola izy ary nalaina tahaka amin'ny teny amin'ny toetra amin'ny fitondran-tena jeren'le tsy mpiditra lalitsika tanora hoe to mitovy aminay ihany ny zavatra sotrony to mitovy amin'ny zavatra fohanay ihany ny fohany to mirivotra iainany ihany ny iainanay to ny tenitenenina ihany no mbola ampiany adjectif hafa ndray azy zany kery havany dia araka izany tsy fianarana sika fa pakatahaka ny an'ny hafa dia ny hafa tokony hianatra atsika manino kivy tsy hanaraka atsika aoka ho fianarana manomino isika tanora Timoty resahan Paoleto fa Timoty dia mpitondra fivavahana ary tsy mora ny maneho ny fahefana hitory amin'ny hafa amin'izany fahatanorany zany ary zany mahatonga amin'ny Paoly hoe aoka tsisy anao tsinotsinona anao aoka tsy ambanin'ny olona na amavon'ny olona amin'ny fahatanoranao io ianao araka izany le mahatonga ny olona tsy hanao tsinotsinona anao dia mila manana fahefana ianao ahoana moa zany natonga ny tanoranam-pahefana raha mpianatra na hitarika olona anankiray ny fahefan'ny tanora ry havana tsy ny fahaizany tsy ny hatsarany tsy ny heriny fa ny fahefan'ny tanora kosa dia ny fankatoavany ny soratra masina tadio zany mahagaga zanaka paster zay misy rahalahana efa maty zay fa izy tsy nanao paster fa izokinay lahy io ohatrany rehefa miteny io efa nisy fotoana io borao-piangonana rehefa miteny dia ohatra manaiky izany foana ny olona satria nahoana misy taratra ao anatiny hoe fankatoavana za moa mbola kely tamin'ny dadanay pastera tamin'izany misy zavatra taratra foana ao anatiny hoe rehefa miteny izy dia misy foana soratra masina iaina nisy ataony ary zany ake zavatra andrasan'ny olona amintsika fa ny zavatra hitan'ny olona amintsika dia tsika le adaladala le kivalavala le maditraditra le mpanodrana foana araka izany na lasa désert ianao ka tonga aminao ny olona anankiray ao am-piangonana hiresaka aminao dia ohatra mememe foana izy ka moa ialahy le tsy désert ive tena ny fanajananao raha tsy tafapetraka intsony satria nahoana tsy misy fankatoavana ny soratra masina ao anatinao ao mila miaina izany sika ry havana noho izany ry havana ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony hijoro amin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra tadio zany na tanora izy na olo-dehibe izy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra no hitenenana ary zany aneny amin'ny Paoly apôstôly ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra no asa inony seho tamin'ny sehatra maro isan-karazany Paoly efa nisy fotoana nifanandrina tamin'ireo manam-pahaizana grika ao amin'ny asan'ny apôstôly ao fa ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra ny nasa inony teny atamin'ireo zay tsy mino an'Andriamanitra azy ka natonga ny sasany resy lahatra ny teny hoe andeha andinika zany amin'ny fahalalana izay any amin'ny asan'ny apôstôly misy an'izany amin'ny Paoly ry havana ny tanora dia tsy mpanara-dia fotsiny mpanara-dia amin'inona mpanara-dia amin'izay maharesy lahatra mpanara-dia amin'izay mahataona tsy zany ny tanora fa ny tanora dia natsoina ohatra velona ndresy lahatra rehefa tsy mandresy lahatra ny olona ianao tsisy makatahaka izany tsy azo ny hafalay tahaka ianao raha fa tsy mandresy lahatra azy tsika zany ilain'Andriamanitra amin'ny tanora ny ho tanora modèle tsy miteny ianao Andriamanitra hoe manaovy ianao top modèle fa inona ny tadavany ao modèle ianao eny amin'ny fiarahamonina amin'izay ataonao rehetra dia zany izy io hoe tsy hoe rehefa ny fitafiana alahady hafa dia ny fitafiana andavanandro hafa
tsy hoe ny fisainana lahady hafa dia fisainana andavanandro hafa fa mila modely sika amin'ny ataontsika rehetra za tsy miteny hoe tsy mahazo ny pataloha nareo tsisy hidirako amin'izay pataloha sy ny patatongotra fa manome voninahitra an'Andriamanitra ve io ampiasaiko sy isehoako sy mahaizao anahy io izany no rasana aminao tanora tsarovy ary ry tanora fa velona amin'ny fiangonana rehefa makatony tenin'Andriamanitra ny tanora no avy nytony fiangonana tony raha ohatran'izay efa antitrantro tsony efa azo amorotevana moa ho aiza tsony moa fa nareo tanora nge no brom-piangonana etondray no dekonina etondray no avy nytony fiangonana tony arak'izany dia izao raha vo tsy makatony tenin'Andriamanitra ianareo tanora simba no avy ny fiangonana dia mila misaina zany isika fiangonana fa tsy sakana amin'ny fanompoana ny fahatandrorana tady io zany aza manao fisaina ny Europeana aloha miandry antitra vao maninona vao miditra am-piangonana aza atao sakana amin'ny fanompoana ny fahatandrorana fa io fahatandroranao io mihitsy no isehoanao inona ho modely alain'ny hafa tahaka ary ilainao anatin'izany ny finiavana ny fitiavana ny faharetana amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra saino ange ny fiainantsika fa mandehanaka ianao bus any amin'le toerana be ambotaiazy ireny ohatra iny manjakara iny ohatra iny makany amin'ny Andorafotsy iny dia matin'io daholo nataon'ny olona ao anatin'io telefona eo anatin'io bus io fa ao anaty telefona daholo ny mason'izy rehetra fa io ambotaiazy io na adiny 4 aza maninona haritra foana eo satria maharitra maninona mijery zavatra ao anatin'io telefona io fa io ane ahoana natokantsika hakatony tenin'Andriamanitra milaina ifakazarana koa ny tenin'Andriamanitra za tsy miteny anao hoe aza manao an'ireny tambajotra ara-tsosialy retsony tsia fahotana no teny an'izany amiko fiainana sy fandrosoana zany fa saingy izao ao anatin'ny fotoana laninao amin'io io telefonanao io koa nge misy application ana soratra masina sa tsy marina zany fa ndraindray ny appli iny tsy misokatra ratsy aiza aty am-piangonana zany izy io ny olona fa io azokafana ny anaty ambotaiazy so dia menatra koa ianao rehefa manokatra telefona kitany olona ary baiboly ka isokafany kalanindry dia mahamenatra ve zany fijoroana vavolombelona zany ary modely ho an'ny afo zany dia vakio sy alalino ny olona antsika amin'izao fotoana zao zao ny tanora tsy mahay teny malagasy tsony sy mba inty manao SMS foezina manao anty MP foezina dia ny teny malagasy miafara amin'ny i kely zany zao nefa fanoratra mianatra katekomenina ny olona dia i kely ny farany izany dia i kely ny farany dia gaga ianao ay zary ty fahalalany satria nahoana ay le baiboly tsy hitany tsony baiboly ane mampianatra anao teny gasy faran'izay marina sy madio akoatra ny anareo sy ny anao isorona fotsiny aintso dia marina daholo amin'izay fa matotsika tsy haintsika ny teny malagasy ny baibolyntsika amin'ny teny malagasy tsy tena ifakazarana tsy tena vakiny io dia mitarika sy mitaona antsika tanora na dia fampianarana ary satria misy le fanokafana no avy ho aizitsika tanora tsy ho modely mandrakizay tsika raha ohatra tsika ka tsy taratra ao amintsika ny fototry ny soratra masina koa dia rafehezina zay vita ny tanorany manorona no aviny amin'ny soratra masina dia mahatsiaro an'Andriamanitra dia mbola tanora izy sao fahatandroranao zao araroty tady foana ny fisian'Andriamanitra mitoera mo amin'ny Kristy dia mamobe ary zao mianara miaina mianara mitarika ny hafa ho araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny soratra masina koa tokony ho tsaroantsika lalandava fa ny soratra masina ny fototra tsy miova sy azo itokisana ho fanorenana no avy ny tanora fiangonantsika karaha izay olona mifanerasera sy miditra ato no tsy manana fototra norenana no aviny amin'ny soratra masina dia atahorana no avin'izany ny resakitsika teto dia natao mba hanampy ny tanora ahatakatra fa ny fiainana kristianina dia fanorenana
zao tsika dia miteny hoe vampitoana fanavoazany eny akompontsika any zany fa ny fiainana makristianina dia fanorenana édificateur ianao tanora inona no aorinao sao dia variana manao zay hoe Minecraft akory fotsiny hoe zany manorina na fanorenako fa ny tena fanorenanao dia miorina amin'ny soratra masina ka izay tanora tsy manorina amin'ny soratra masina dia tadio tsara fa tsy manana ho avy mamiratra fa ho avy marefo. Vita tompoko. An'Andriamanitra voninahitra. Amen. Vavaka isika ravana. Raha eo misaotra anao izay no ny fotoana izay nomenao anay nafahanay mifampizara teto fa ny tanora manorina no avy eo amin'ny soratra masina tokoa dia tokony ahatsiaranao Andriamanitra ao amin'izany fahatanorana izany. Ny manorina no avy eo aminao koa dia tokony ho tanora mitoetra aminao Kristy ka mamoa be dia be, ary ny tanora izay manorina no avy eo aminao dia tanora modely amin'ny finoana. Noho ny fifampizarana izay nataonay teto dia vonina izahay, indrindra ireo tanoranao, mba atsiaranao Andriamanitra amin'ny fahatanorana. Vonina ihany koa izahay sy ireo tanoranao mba hitoetra aminao Kristy dia hamoa be dia be tokoa, ary indrindra vonina izahay mba ho modely eny amin'ny fiarahamonina misy anay sy eto amin'ny fiangonana mba halain'ny olona tahaka. Dia reny teny ireny dia nandalo fotsiny satria mandalo ny toeny, fa rehefa miasa ny fanahy masina dia toy ny rakitsoratra mitoetra ty am-ponay izany mba hanarahana anao. Dia jereo sy taio ary ireo tanoranao Tompo mba anao ny sitraponao, atsiaro fa eo mandrakariva ianao mijery ny fahatanorana, ary tarivo izy ireo atoky ianao amin'ny androm-piainany rehetra. Amin'ity an'ity dia mifatoka manokana ny amin'ny tanora ny herinandro ny fianakaviana. Dia taio ary ny fisiny izany fahatanorana izany eo amin'ny fianakaviana mba hamary toe-javatra tokoa, mba hitondra vokatra betsaka ho anao Andriamanitra, ary hitondra soa sy hamaritra ho avy mamiratra ho an'ny firenenay. Dia jereo ireo tanoranao, fomba fiteninay ny hoe tanora fanahy, kanefa fantatray Tompo fa rehefa makatony teninao izy ireo dia hananan'izy ireo tokoa ny fahefana, hananan'izy ireo ny hery tena izy, ary ampiasao izany, ampiasao amin'ny alalan'ny fanahy masina izany Tompo mba hamme voninahitra anao Andriamanitra. Dia mivavaka ary izahay, ny tanora tokoa no avy ny firenena, dia ny firenenay izay tsapanay tokoa fa mbola latsaka ty anatin'ny fiemorana na ara-toe-karena na ara-toe-tsaina na ara-pifandraisana na ara-piaramonina, dia ampianaro ny tanora ny fiangonana izay sisa fanantenany ny firenenay mba hanavitra ny firenenao. Tompo, aza vela hakatahaka ny fanao tsy mahazatra izay nanimba ny firenenay hatramin'izay ireo tanoranay, fa ampianaro mba ho modely fankatahaka ireo zandriny mba hampandroso firenena kosa. Dia tario ary ny tanora mba ahay andray andraikitra tokoa, taio ny tanora mba atahotra marina anao Andriamanitra amin'ny ataony rehetra, ary taio ny tanora mba havita ireo ezaka sy hazakazaka izay amaritana no avy. Dia fantatray Tompo fa tsy mahefa na inona na inona izahay raha tsy eo ianao. Fa mivavaka ihany koa izahay ho an'izao fiangonana izao, napetraka ao eto amin'ity tanàna sy voatra ity, nyity fiangonana ity, dia ianao Andriamanitra no ampandroso ny filazantsara toriana eto, ampandroso ny ambandahin'ny fanjakanao, ary hitazy rehetra
vokatra tsara ndrasanao aminy. Taio ary ny mpitandrina mianakavy amin'ny fanatanterahana ny asanao eto. Dia fantatray fa ianao ny antso ny fidy a, dia ianao no mahatateraka ny sitraponao amin'izany mpanomponao izany. Taio koa reo mpiara-miasa akaika aminy biraon'ny fiangonana, ny dekona sy ny loholona, ny tompona ndraikitra isan-tsampana, mba ho ratsa mangaika hampandrosoana ny fiangonanao ireny, miaraka ny fitarihan'ny mpitandrina, mba mivoninahitra anao Andriamanitra eto amin'izao fiangonanao izao. Taio ihany koa ireo mpandray fanasan'ny tompo izay efa nanolo-tena sy nanaiky teo anatrehanao fa ianao Jesosy no tompo sy mpamonjiny. Dia aza vela hiala amin'ny sitraponao ireo ary ataovy miraikitra toy ny sampana eo aminao ka moa be lehibe. Anananao fifaliana ny fisiny. Ary ireo koa tompo no efa nantsonao amin'ny mahafiangonana azy, dia natsoinao hiala tao amin'ny fahamaizinana mba hiaina ny fahagagam-pahazavana izay efa apetraka ao hiaina an'ireo mpandray fanasan'ny tompo tsirairay avy. Jereo tahaka an'izany koa ny vita batisa rehetra, mba hiaina marina tokoa ny famonjena arak'izay efa nizaranao maimaimpona sy nanamarinanao anay tsirairay avy noho ny amin'ny finoananao. Dia taio ary izao fiangonana izao mba ho voninahitra ao Andriamanitra ny fisiny. Jereo ihany koa ao anatin'izao fiangonana izao, ao anatin'ny fiainan'ny kristianina tsirairay avy, mba hanamarinanao sy hanehoanao fa ataonao hafa manompo anao sy ny tsy manompo anao. Jereo ary ny asa atao, jereo ny fianarana tanterahana, jereo ny faniriana sy ny fikasana tsara rehetra. Rendretreny tompo no hiasanao aso mba hanehoanao ny fitiavanao amin'ny tsirairay avy. Dia hamarino amin'ny fiainan'ny tokantrano tsirairay avy fa zanakao sy asan'ny tananao izay, dia adidinao ihany. Amin'izao herinandro fianakaviana izao tompo, dia tsaroanay ireo fianakaviana niarambona any Atsinanany Nosy any, dia nandalova ny rivotoza. Tompo, misy amin'izy ireny ny rava-trano, rava fananana, namoy aina, namoy havana. Ho any amin'iza tokoa moa izay tompo, ianao manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Koa dia ny fampaherezana avy aminao voalohany indrindra no angatahanay, ary ny fitarihan-dalana avy amin'ny fanamasina ihany koa mba hanazavana izy ireo no avony. Dia matoky izay tompo, fa hijery ireo mpiara-belona aminay ianao amin'ny vokatra izao rivotoza izao. Ianao ny hijery ireo mahantra, ianao ny hijery ireo tsy manan-kialofana, ianao ny ta izay azo pahoriana. Indrindra tompo ireo izao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao Andriamanitra no hanasitrana an'izy ireo. Ny dia kapoka taminao no ataovy mitondra fanasitranana ho azy ireny. Manana izay irianay sy kasainay izahay, iondrimbonanay amin'ny vavaka manginy izany ankehitriny. Dia fantatray fa Andriamanitra mpihainy vavaka ianao, ary satria ianao ray malala dia tsy amihana zavatsoa ny zanaka malalanao, ka raha sitraponao dia tanterao aminay ny fangatahanay. Ampiboninay kosa ny feonay ankehitriny amin'ilay vavaka nampianarina mpianatra fa izay manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay noho ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay melaka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raha iso amin'ny finoana ary ho tanteraka aminareo ny tsodrano izay tononona sy omena amin'ny anaran'ny Tompo. Aza manana inona na inona, vahoaka ny fivavahana sy ny fifonana ambany ny fisaorana, no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Amen. Petraka azy afaka mipetraka amin'ny vavaka.
an'andriamanitra irery voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.